Akafaliana trano tompoko lahy sokovavy ny fampiarabako aminao amin'izao ariva ny alahady zao tapany faharoa ny fandaharantsika androany na izany na zany dia ho fitiantsika aloha ny tapany voalohany tamin'izany fandaharana izay nivaniana ny professeur Rabesa Zaferantoine izany ny resakitsika ny amin'ny fanjakana Sakalava Amboeny ny resakitsika ny aviny teto amin'ny faritry Boina ny resaka ihany koa tsika ny tantarany izany fanjakana izany anisan'ny resantsika tamin'izany ny fisitany tany amin'ny Nosy Mayoty ny fareseny fanjakana Sakalava manoloana n'ireo fanjakana hafa izay nisy teto Madagasikara nitondrana ireo tandindona mamineo ny mahafanjakana azy tany Antananarivo ary niverenana izany ihany koa teto Mahajanga izay no santionany tamin'ny famitinana ireo resadresaka izay nifanaovantsika tamin'ny heriny androany indray tsika dia iresaka manokana any amin'izany antsoina hoe fanjakany Boiny zany inona no mahafanjakana ny fanjakana iray na nahoana ny endrikendrika izany fanjakana izany inona no hevitra ireo tandindona maro samihafa izay hitantsika amin'izany fanjakana izany professeur Tongasoa ary mamerina ny araba ho anao amin'izao tapany faharoa ny fandaharana izao fantaniana avy hatrany no apetrako inona marina moa no mahafanjakana ny fanjakana iray teo amin'ny tantara Sakalava Amboeny. Voalohany aloha ankafaliana marakariva eo anao amin'ny ianareo izay manaraka an'ity fandaharana ity amin'ny radio télé nakay ary isaorako manokana ny mpiara-miasa rehetra izay tsy mikely soroka fampidinika amiko ny fandaminana an'ity fandaharana ity. Ny zavatra misy amin'ny finoana Sakalava amin'ny fitondrana Sakalava dia zavatra ohatr'izao. Ny mpanjaka dia hoekena toy ny Zagnahary latsak'antany izany hoe avy any amin'ny mpanjaka ny isiny fanelanelanana tanteraka amin'le Andriamanitra Andriananahary izay nanao an'izao tontolo izao sy ny mpiarabelona ambony dia ambony ametrahany Sakalava toerana misy ny mpanjaka fa mbola mitombo izy io Sakalavany Boiny Sakalavany Menabe dia ny hoe ny fitazomana fitehirizana ireo dady ny antsointsika hoe dady dia ireo sombim-batany mpanjaka nitondra talohan'le mpanjaka ankehitriny ohatra rehefa nitondra Andriamandrisoarivo dia sombim-batany Andriamisara dadilany ny sombim-batany Andriandahifotsy babany nenty avy any Menabe tonga taty Boeny ka tazominy satria amin'ny finoana Sakalava zay mitazona na mitahiry ny dady dia any aminy ny fahefana sy any aminy ny fankatoavana tanteraka ataony vahoaka. Zay mpanjaka mitondra zany dia adidiny ny mitahiry andreo dady ireo ary mikojakoja andreo dady ireo isan'ny taona amin'le antsointsika eto Boeny hoe fotoana ny fanompoam-be. Io fanompoam-be io zay ataontsika eto Mahajanga amin'ny volana Jolay ny fanaovana azy ao amin'ny doanitsika ao Tsararano ambony ao amin'ny Arinarivo dia ny hoe haverina indray mandeha indray ny hasin'ny mpanjaka zay nitondra teo aloha mba hahafahan'izy ireo manana ny rariny ka hankatoaviny mpiarabelona. Io ny antsoina hoe manao fitampoa izy ireo avy any antsimo fa ny antsika eto atao fanompoam-be isan-taona io averina ary miaraka amin'ny vahoaka fankalazana ny fehim-potoana io. Ohatrany hoe zany raha tsotsorona atao ny fanompoam-be mba hifanakaikaizan'ny vahoaka Sakalava indray mandeha indray amin'izay mpanjaka nitondra ny tany sy ny vahoaka teo aloha hatramin'ny fahavelony ka hatramin'izy efa maty dia mbola mitohy hatramin'izay ka hatramin'izao. Miampy zavatra anankiray mampiavaka ny Sakalava amin'io resaka fitondrana io dia ny tromba. Ny tromba tsy misaraka amin'ny fitondrany mpanjaka satria ny tromba zay amin'ny fahafantarantsika azy
ny esprit na ny fanahy ny efa maty teo aloha, ny mpanjaka efa maty teo aloha, ny tondra teo aloha efa maty, dia miverina indray ka mipetraka amina olona anankiray am'ireo vahoaka reo ary mampita amin'io mpiaramonina amponina ny zavatra everiny fa tokony hatao hitohizany fanjakana zay efa tsy eo ntsony izy fa maty hatraminy ela izy fa 100 taona mahery fa hitohizany zany fanjakana zany dia misy fampiresahana fanakalozana foana am'ireo razana mpanjaka efa maty reo sy ny mponina misy am'izao elany elany sa ny antsoina hoe sa de reo olona hipetrahan'ireo razana mpanjaka reo mitambatra izy ireo ary mifampitohy. Rehefa miresaka le satsika sy le razana mpanjaka, inona no fiantsoana an'izay? Zay ve le antsoina hoe cosmogonie sa? Tena zay tokotra ny antsoina hoe cosmogonie zany hoe ny fahalalana entiny Sakalava hitondrany fanazavana mikasika ny tontolo misy azy. Zany hoe amin'ny cosmogonie Sakalava dia ny fiainany manontolo dia ao anatin'ny rafitra araka ny lazaiko teo fankatoavana ny mpanjaka mitondra androany sy ireo mpanjaka efa maty nefa mbola miverina mitamberina fampiresaka amin'ny mpiarabelona de zay no atao hoe tromba. Efa maty moa ny mpanjaka amin'ny Sakalava tsy atao hoe maty fa atao hoe folaka na mihilana, merina moa ataondreo hoe miamboho. Midika zany mihilana fotsiny izy, folaka izy fa tsy potika. Mbola iverenantsika rehefa miresaka amin'ny fandarana fahatelo izy tsy potika zany hoe ny faty na ny mpanjaka hoe na ny olon-tsotra amintsika malagasy tsy farany io. Mbola misy zavatra mitohy aorian'ny fahafatesana. Zay zany fomba entiny Sakalava anazavany manodidina azy, ny faneraserana misy amin'ny samby izy vahoaka, ny faneraserana fankatoavana sy fitokisan'ny tanteraka amin'ny fitondrana entiny mpanjaka ankehitr'io zay mahazo an'io fanjakana io no antony izy mitahiry ny razana mpanjaka efa nitondra teo aloha zay tehirizina ao amin'ny douane. Douane teny Swahili izy io, teny Bantou, douane moa amin'ny teny arabo araka ny fahafantarantsika avy vavaka io, hataka io. Douane ny asina ny amin'ny farany ilazana hoe toerana anaovana ny hataka, zay ny hoe douane. Ka ao amin'ny douane itehirizana an'ireo dady ireo no agnanaovana ny hataka, angatahana fitahina, fanampiana avy amin'ny razana mpanjaka sy ny razana malagasy, fomba malagasy rehetra ny ohatran'izany ary mangataka ihany koa ho an'ny Andriamanitra ndrena nahary zay nahary ny lanitra sy ny tany. So de misy mieritreritra manko atsika hoe tsy mino an'izany Andriamanitra tokana zay nahary ny tany sy ny lanitra zany ao amin'ny cosmogonie Sakalava. Misy de misy io ary tsy misy fangatahana atao na ataon'ny mpanjaka na ataon'ny saha na ifampiresahana amin'ny tromba na amin'ny fiarahamonina Sakalava sy ny malagasy rehetra ka tsy resahana hoe mangataka atsika amin'ny Andriamanitra ndrena nahary amin'ny razana mpanjaka izy efa da manakasana amin'ny razantsika zay vao lazena inona le zavatra angatahana. Ohatran'izay ngamba ny tsara fatarina mikasika an'io cosmogonie io, mbola ampiko kely izy asa ngamba ny mety fanandrifa amin'ny andrasantsika koa ny am'izay hoe hatramin'ny fametrahana trano zay mampiavaka ny foko Sakalava dia misy dikany daholo ny zoro-trano. Ny avaratra Antsinanana toerana masina. Rehefa miditra atsika ao amin'ny tranony mpanjaka ao palenazy ao amin'ny douane Miarinarivo de amin'ny zorony avaratra Antsinanana eo ihany mipetraka mpanjaka, eo ihany ny olona manatona azy, manajy azy, mikoezy azy. Ary ny varavarana de roa ihany, ray avy aty atsimo, ray avy aty andrefana. Miditra ny olona avy aty atsimo, mivoaka avy aty atsimo na avy ary andrefana. Ary aty Antsinanana de tsy misy varavarana mihitsy. Io mbola ao anaty koa io anatin'ny cosmogonie any ary tsy hito amin'ny Sakalava ny misy an'io fa manerana ny Madagasikara manontolo. Mijery atsika ao Merina,
jerevantsika tanàn'Ambohimanga, jerevantsika nanamboarana ny zavatra misy ary anaty rova ao Antananarivo nareo rova rehetra manodidina Antananarivo zay io ihany trano todika miantsinanana ny lohany avaratra ny farany aty andrefana. Io dia misy zoro masina ary misy zoro ihany koa mifanandrify amin'ny andro na vintana. Mandehitsika amin'ny toerana misy Antemoro, toerana misy Antandroy, toerana misy malagasy rehetra any avaratra any Antsinanana, de io ihany ikambanany malagasy rehetra io. Lova efa hatramin'ny ela izy io fa teo amin'ny tany Sakalava ihany misy azy, satria na de ry zareo vao tonga teto voalohany dia nahita fa misy vakoka nentin'ny arabo io. Ny anaran'ny andro malagasy rehetrarehetra na tsika Sakalava eto na aiza tsika de teny arabo daholo izy io. Isan'ny andro malagasy amin'ny teny arabo tsy ataontsika izy rehetrarehetra fa raha miteny azy hoe isa, roa, telo, efatra de izy ny arabo hoe wahid, ithnain, athalath, arbaa, efatra tsy toizantsika fa reny ihany nentin'ny gasy anondron'ny andro. Wahid, al-wahid, al-ahad zay. Athina, al-thinain, ithnain, roa, alatsinainy io. Athalath, telo, atalata io. Arbaa, efatra amin'ny arabo, alarobia, ohatran'izay daholo ikambanantsika malagasy io. Ohatran'izay koa ny vintanantsika malagasy rehetra io de teny arabo daholo. Iza tondra an'io teto zay le hoe vakoka ikambanan'ny malagasy rehetra, fampianarana azitsika avy any amin'ny niandohantsika avy any amin'ny firenena arabo tamin'ny andohan'ny mponina malagasy de voatazona hatramin'izay ka hatramin'izao hanika ny zoro-trano, tranon'ny malagasy de misy dikany daholo ny zoro-trano rehetra fa tsy mitovy ny asin'ny zoro-trano sy ny fomba tokony atao manoloana ny zoro-trano anankiray. Ohatra ny hitantsika amin'ny herina fosiny resahako hoe samy miankandrefa varavarana daholo atsika menakavy zay de midika fa aty Antsinanana tsy misy varavarana mihitsy fa any andrefana ihany misy varavarana. Mandroso aty avarapatana any ny toerana haja rehefa miditra amin'ny tranon'olona anao hitanao koa io any amin'ny tany Antemoro, ao Vatomasy, ohatra zay efa tany am'ireo Anteony reo de ohatran'izay ihany eto amintsika eto sy ny faritra maro eran'ny Madagasikara. Rafitinina zany ohatran'izay ny fametrahan'ny Sakalava, ny fanazavana entiny mikasika ny tontolo manodidina azy. Veriko ny mandeha mifantoka mafy io amin'ny toerana misy ny mpanjaka sy ny razana mpanjaka sy ny singam-batan'ny mpanjaka zay tehirizina ao amin'ny doany ary anaovana hataka. Ny toerana ilevenan'ny fanjaka kosa hafa ny antsoiny Sakalava azy, io le antsoiny hoe mahabo, toerana ambony foana nametrahana ny fasan'ny mpanjaka. Ary raha mijery atsika ao Merina ane misy mahabo hoe tsy naran'ny tanàna maro ao Merina mahabo, misy doany betsaka ane ao Merina, eo amin'ny 7 na 10 eo, 12 eo nisan'ny doany manodidina io Antananarivo io. Raha mba sendra andeha any ianareo de mba manontany eo ihany fa betsaka amin'izy ireo ny hitako ary mitovitovy tsisy valaka amin'ny antsika ty Mahajanga. Ny tromba mianjaka ny Merina de trombantsika avy aty Mahajanga, zany hoe misy tromba Andriambisara any, misy tromba Andriamandisoarivo any. Ary raha tohizako izy io tany Afrika Antsinanana ako tany Zanzibar de misy koa any ny razana mpanjaka avy aty mianjaka any ary tompoen'olona any arajain'olona any. Zay moa nataon'ny zao Zanzibar Tanzania hoe Kibuki de tromba ohatran'ny antsika ty de fantatry ny zareo any, ndre Tianarivo fantatry ny zareo any, ndre Mahatindrarivo fantatry ny zareo any, ary mianjaka manao teny Sakalava fahagola ary fantatra n'olona any le olona mpikarakara azy. Ny dikany any Comore moa fa tsy resahana na Grande Comore na Anjouan na Moélie na Mayotte raha teo moa Andriantsolo milevinao. Ka zany hoe tsy mijanona fotsiny eto Madagasikara io cosmogonie Sakalava io fa tonga hatrany velany, hatrany Oman misy tromba mianjaka Andriambisara, efa any amin'ny firenena arabo zany kaiky golfe persika zany hatrany dia mbola misy espace na elanelana ara-tany io zay ahafahany razana mpanjaka Sakalava miseho amin'olona ary mitondra fanazavana na mitondra hevitra mikasika ny fiarahamonina. Iverenao kely professeur raha sitraka ao le resaka hoe mpanjaka, tromba, mpomasy, mpanandro ohatra ao anatin'le mpanjaka,
tromba pomaso rana inona ny fifandraisan'izay atraiza no alebiazan'izay zavatra zay eo amin'ny fanjakana rehefa rava ve ny fanjakana Andriamanjaka dia foana izy io fahitanao azy. Zavatra mitambatra io raha ny mpanjaka nisy teto Madagasikara, resaka mpanjaka Merina, mpanjaka Sakalava, reo ihany moa tena natanjaka tamin'ny taona 1970 sy 1970, mpanjakana Betsimisaraka, dia mitambatra foana ny fisiny olona mahalala ny tetiandro, mahalala ny vintana, maminany ny tokony iseho ka manampy sy manoro lalana ny mpanjaka mba tsy hanaovany foana mikasika ny fanapahan-kevitra raisiny na ara-miaramila io na ara-ekônomika. Akohatra fanjakana Merina, Andrianampoiny Merina rehefa nampitambatra ny Merina dia niakatra teo ny zanany Radama voalohany rehefa niambo izy dia nisy ny tao Andapa, tao Ambohimanga, mpanandro avy any Vohipeny, antsoina hoe Ndramahazonoro, sy miaraka amin'ny rahalany antsoina hoe Ratsidikay. Ireo dia zao ny asany. Ndramahazonoro mampianatra Sorabe amin'ny Radama anika tsy kristianina, zaveko tsara, Radama anika nianatra nanoratra sy namaky teny amin'ny Sorabe aloha. Zay vao tonga tamin'ny 1820 ny anglisy nampiditra ny sekoly mampianatra amin'ny karaktera latin, ary tsy mahay manoratra amin'ny karaktera latin Radama fa amin'ny Sorabe. Ary hatramin'ny Andrianampoiny Merina dia tsy manao fanapahan-kevitra raha tsy manontany ireo mpahalala ara-bintana, ara-tetiandro zay misy ao amin'ny lapa. Rehefa mandeha manao campagne militaire Radama, azotsika resahana zay ngambany rehefa avy eo, dia miaraka amin'eny foana Andriamahazonoro sy Ratsidikay, ny ray mijery ny rahona, ny ray mijery amin'ny tany, ny andro anaovana fanafiana, ny fomba anaovana fanafiana, ary ny toerana ipetrahan'ny tafika alohany anaovana fanafiana. Zay ny any Merina. Ny Sakalava dia ohatran'izay ihany koa, satria mitovy sekoly ray nianarana izy ireo. Io fomba fanandrona nentiny Antemoro. Antemoro ny voalohany indrindra mahita taratasy teto Madagasikara. So adinotsika zany tamin'ny taona 1915 efa nisy ny Sorabe. Ka ny mpahalala Temoro ny nanaparitaka ny fahaizany manandro, zay ny anaran'ny malagasy rehetra, dia mitovy amin'izay koa ny mpanjaka Sakalava. Tsy misy zavatra ataon'ny mpanjaka ka tsy akany ny hevitra avy amin'ireo mpahalala ireo, mpiskidy io, mpanandro io, mpitahy io, ankoatrany le resaka mivantana ifanaovana amin'ireo fanahiny mpitondra teo aloha efa maty, zay antsoina ajotso ozy Sakalava ka antanina zao zavatra misy aminay ato ka ahoana ny anaovanay azy. Nanao an'io daholo ny fanjakana teto na tapany farany atsimo na amin'ny farany avara, ohatran'izay koa zareo Betsimisaraka. Amin'ny Betsimisaraka ny misy tromba ohatran'ny antsika eto. Zavatra anankiray sohitako foana amin'io azo adinotsika fa mbola tsy nisy fidiran'ny finoana kristianina tamin'izany resaka ataoko zany. Finoana kristianina tsy tonga teto Madagasikara sy taty orina be taonjato efatra taoriany na tongavan'ny finoana silamo teto vao tonga ny finoana kristianina. Ary tany Tamatavy izy niditra satria ao Sainte Marie ao misy eglizy voalohany katolika namboarina amin'ny trano vato talohany hitatsika ty Merina tamin'ny taona 1830, ny eglizy tao Saint Marie dia miaraka amin'ny diocèse ny Saint-Paul à la Réunion. Fa taty Merina dia mbola tsy nisy finoana kristianina. Ny anglisy mitondra finoana kristianina rehefa nampiakariny Radama taty Merina zareo tamin'ny taona 1820 vao nisokatra ny sekoly voalohany tao i Merina. Ary zavatra ohatran'ny mahatsikaiky ihany, ny tadiavin'ny Radama dia ny ahay ny fomba mampanao ny tandrefana.
hianatra maramila zany, hianatra varotra zany, fa nitadiavindreo olona nampianatra reo ndray a ny ampiditra ny finoana kristianina. Zavatra roa samby hafa no azontsika resahana moa zany amin'ny manaraka. De zay vao tafiditra finoana kristianina, tafiditra zareo tsy naharitra ela akory a, raha vao maty Radama en 1828 de nyroasin'ny ranavalona voalohany daholo ny missionnaire rehetrarehetra de niverina amin'ny fomba mampanao nentim-paharaza ny fitondrana merina. Izy antsika tsy mahalala ny tantarany kely malaza zay sampy ny koaizana tao merina. Izy antsika tsy mahalala ny antsika eto zay fantatratsika zany amin'ny reo dady reo na ny fomba mampanao amin'le cosmogonia manontolo ny malagasy. Malagasy resako fa tsy sakalava fotsiny a, de mifantoka amin'ny hoe misy Andriamanitra tokana zay naharin'izao tontolo zao, fa misy fanelanelanana ihany koa amin'ny ondragnahary tompony tany sy ny fanjakana sy zao tontolo zao io sy ny mpiarabelona de ny razana io. Tsika gasy rehefa mangatapitahina mangataka amin'ny Andriamanitra sy ny razana. Miampy anankiray eo amin'ny sakalava razana ny mpanjaka efa mitondra zay azo antsoina ary fampiresahana satria mitondra fitahina ho an'ny mpiarabelona. Izy moa tsika tsy mangataka fitahina avy amin'ny razana raha mbola malagasy ihany. Io ny cosmogonie hitambaran'ny malagasy rehetra. Miresaka an'le cosmogonie anao fa fantany anankiray napetraka ny olona sy tamin'ny fandarantsika tamin'ny heriny hoe inona no nahatonga n'ilay doany avaritra sy doany atsimo kanefany a raha zay fombafomba andesanao zay de tokony ho iray zany lay doany teto Majunga. Zao ny zavatra nisy a rehefa tonga niakatra amin'ny fitondrana ny Zafikely Andriamandisoarivo. Zafikely Andriamandisoarivo niteraka izy Andremboenarivo. Andremboenarivo niteraka vitsivitsy maromaro, 3, 4. Ao anatin'izay Andriamatindrarivo de ao anatin'izay Ndriatianarivo, Andriamatindrarivo. Ny fanjakana dia nivantana tamin'ny Andriamatindrarivo. Any amin'ny fanjakana le raha alahany anankiray io zandrony io mba naniry ihany koa nitondra ohatran'ny aingany foko sakalava tiny de ohatran'izay ihany nampisaraka ny Andriamanetrarivo sy Andriamandisoarivo samy zanaka Andriantafotsy izy reo dia tsy fanaraka izy mirahala de zao ary izy Ndriatianarivo allo za anao ohatran'ny nataony dadilatsika zaho anefa aratra de nanainga izy a samby zafiny Andriamandisoarivo reo a. Ny ray mitondra teto boina, ny ray mikisaka ny sintaka dia tonga hatrany Ambanja. I anankiray ny sintaka nandeha io tanànak'Andriantianarivo, Zafikely n'Andriamandisoarivo, reo le antsoina hoe Bemazava. Fa le avy ato amin'ny ilany le nivantana avy amin'ny Andriamatindrarivo samby zafiny Andriamandisoarivo izy rahalahy reo mitondra le sakalava be mihisatra. Ao anatin'izany a ny etotsika Majunga eto, ao Ambatoboen'ireo, ny ao Mitsinjo, ny ao Soalala, ny ao Analalava, fa ry zareo avy aty Bemazava de hitantsika ao Antrema, ny mpanjaka Moanjy, ny mpanjaka Tsiaraso, ao Ambanja. Ohatran'izay raha tsotsorona le resaka hoe Bemisatra sy Bemazava. Taranak'olo raiky reo a. Zay izy adinotsika mihitsy. Taranak'olo raiky fa misy hevitra tsy mitovy rehefa tonga fandovana ny fanjakana napetraka Andremboenarivo. De ray nanome hilany Bemazava, ndray nanome ny hilany Bemisatra. Raha sitrako professeur hiditra kely politika manoloana zay fizarana roa nataonao zay. Rehefa mijery ny tantaran'i Madagasikara tsika tao aorian'ny ady, nandritry ny ady ny fanaovana tamin'ny vazaha de nizara roa tanteraka de ny padesma sy ny MDRM. Maneho tsy misy hevitra mifandray amin'ilay fizarana roa ny fanjakana sakalava ve zay? Nisy tokoa zay ara-tantara ary mbola talohan'izay hatrany tamin'ny taona 370 efa nisy an'io
fisehoan'ny zavatra zay mifandraika tanteraka amin'ny fizarana misy amin'ny be misy raha tsy be mazava. Zavatra roa nandalo tamin'ny fotoana Sakalava averiko indray mandeha fandresako tamin'ny farany teo. Voalohany indrindra natongavany miaramila Merina dia ravan'ny fitondrana teto, mpanjaka teto, Andray Manavakarivo na Andriantsoly na Tsilevalo lasa izy nankany Mayotte. Tonga ny fahatongavany, tonga ny vazaha miaramila frantsay tamin'ny taona 1895 dia vao maika nalava trotraka ny fanjakana Sakalava teto satria lala voatango za tamin'ny farany tsisy heritsondry zareo. Fa zao zavatra nisy na tamina tongavany Merina na tamina tongavany vazaha Merina 1822 na tamina tongavany vazaha 1895 dia ny mahamainy rehetra ny azahoana an'le dady, hitazomana an'le dady satria ny fananana an'ino izy tsika tariam-boalohany dia antoka fa any aminao ny fahefana tanteraka hitondranao ny tany sy ny vahoaka. Io anatin'ny cosmogonie fotorany finoana Sakalava. Rehefa tonga ny frantsay dia io ihany nampiasainy satria rehefa tonga moa ny frantsay nandositra ny Merina Ramasom-bazaha nentiny any ange ny dady efa efatra reo ny tao satria fa nanampy niditra tao anisan'ny tao Andriamandesoarivo dia anisan'ny koa Andriamboinarivo zay le hoe izy efa da manakasina. Nentiny tany Merina izy io, nitazomina tany Merina io, niaiky ny Merina nentiny taona maro nitazomany andreo dady reo teto fa any tokoa nitazomana ny fitondrana sy ny fanjakana am'ireo dady reo. Ny commandant en chef taty ane nary Ramanetaka zany na ny hafan'ny fadipy tsy kristianina reo, zay aza doniotsika mihitsy tsisy resaka kristianina zany fa mbola fomba finoana malagasy nentim-paharazana. Nino an'izay daholo fa zay mitazona an'iny zay nahafahana Andriamandesoarivo nahazo an'ity Madagasikara manontolo ity tapany andrefana manontolo nazahoany koa ndray anday fosy tany atsimo fa dia zay tokotrany ny finoana raiky tapisaka tamin'ny rehetra zay nanana fanjakana tamin'izany Andrianampoly Merina raha ohatran'izay natongavany ravahiny tany dia fankalazana fiderana ary fanekena fa any amin'ny ravahiny Andria Mamelogna Arivo tokoa fanjakana fa izy mitahiry ny dady tamin'ny fotoana zany. Zay zany nandraisan'ny Merina azy. Natao foana ny fitompona fa huis clos. Fanompoana natao foana ary misy ihany tandapa nanao an'io tao amin'ny kamaramila tambony tao na tany maro voay. Rehefa tonga moa ny vazaha nandositra dia nentin'ireo tany Merina be dia be ny olona nanaraka an'iny tany Merina Sakalava. Mpanjaka teto tamin'izany Ramboatofa madama io, Ramatoa io naraka an'io tany sy ny vahoaka maro be. Rehefa tonga ny frantsay dia mbola io ihany koa nampiasainy hoe koa satria reto Sakalava reo mino tanteraka ohatran'izay koa ny malagasy fa zay mahatazona an'io ka miaro an'io dia any amin'ny fahefana ka ny fankatoavana dia atolotra azy dia natao ny vazaha reo nazahoana andreo dady nakarina tany Merina nalainy vazaha naveriny taty tsy naveriny an'io eo taty en 1902 vao naverina amin'ny fomba ofisialy manetriketrika teto Mahajanga dika zay ao an-damosiny fa zahay namerina an'io aty ka zahay dia ohatrany hoe mba anisany le mitondra ny tany sy ny fahefana satria nitazona izy efa da manakasina. Tonga na raha politika zay amizay voarenako le fanontaniana teo 1932 zay dintsika fa nirodirody taty amitsika taty raha lay mongo 1930 1932 io fifaninanana fiadian-toerana nisy to amindreo Sakalava be misatra Sakalava be mazava dia tonga hatrany amin'ny sehatra politika. Ohatra tena mivaingana ndresanao teo iny nijoro ny MDRM nationaliste dia akaikikaiky kokoa fampelezan-kevitra ataony MDRM mifampiraharaha amin'ny be mazava
nitsangana ny padesma parti des déshérités de Madagascar metimety kokoa tamin'ny mpitondra ny padesma mamonjy an'ireto be misatra de ratsorona zany amin'ny sehatra politika mankatoa fahatongavan'ny vazaha sy fitondran'ny vazaha ny be misatra fa miandrandra ny fiverenan'ny fitondrana teo aloha zareo amin'ny MDRM zareo be mazava dia nivaky any hatrany amin'ny sehatra politika le fisian'ireo lignage anankiroa zay be misatra sy be mazava hita io hatramin'ny élection tamin'ny 1951 1952 hatramin'ny propagande natao tamin'izany nilazany tompokolahy Jean-Jacques Natahi tamin'ireo be mazava reo raha mifidy anareo amin'ny loi de fer ka manao i anareo dia omenay anareo ny fanalahidiny douane tonga tokoa moa ny fotoana de omenay anareo zany de nomenareo lasany be mazava zany fitondranany douane de be misatra koa manana ny olondry zareo fitondrana pro colonialiste pro io angambany azotsika anaovana fotoana manakana zavatra misy hatramin'izao tamin'ny fitondrana nisy tateorina fitondrany tsiranana mitohy foana io niady nisy tamin'ny douane avaratra sy douane atsimo de avy amin'io be misatra sy be mazava io foana ary raha fitorina na fitsarana natao momba an'io amin'ny sehatran'ny tribunaly nandritra ny 20 taona telopolo taona mahery de misy didy mivoaka fa tsy azo tsy tanteraka mihitsy ny fanatanterahana azy ianareo any amin'ny douane avaratra hono tokony mitazona andreo dady reo zareo aty amin'ny douane atsimo efa nitazona an'io de ady be io hatramin'izay ka hatramin'izao ary rotsahany mpanao politika io na fitondrany Tsiranana na fitondrany Ramanantsoa adino 173 fitondrany Ratsiraka fitondrany Zafy Albert dia izy hitatsika hatramin'izao io tsy milamina fehizay mihitsy ny disadisa misy amin'ireo be mitra tsy be mazava miteny an'izany ahako sanatria tsy hamofo tamandry aminareo havako nareo longoko jiaby na douane avaratra na douane atsimo fankalala atsika mifanaja amin'ny tanàna aty fa miresaka ny zavatra misy ahako zay tsara fatarany be sy ny maro azy fa zavatra efa hatramin'ny ela io taranaka ny olo raiky reo io fa ny tsy ny fanaraka ny prala de nanomeny ankilany zao ny andany zao iny tonga hatraty amin'ny sehatra politika hatramin'izay natongavan'ny merina teto natongavan'ny vazaha ka niverenatsika amin'ny indépendance ary mbola mitoy zany hatramin'izao ohatratsika fotsiny hoe efa manome fanampiana ny fitondrana dia aty amin'ny douane atsimo nanaovany azy efa lasa officialy zao nandrimboka tamin'ny taona 470 teo eo fa de ty douane atsimo nanaovana ny mombamomba rehetra fitapoany izy efa da manamakasina zay tsy tao ihany koa tamin'ny fotoanandro misy ampahany tamin'ny fotoanandro tsy tao izy efatra fa niparitaka taty atsimo sy aty avaratra ary misy tany atsimo avaratra koa fa tany antranon'olona de rehefa aveo moa fa natambatra izy ao fandravona ihany zany tsy hamofo tamandry ahako fa samy marary atsika sakalava daholo ny zavatra misy tsika manaja ny fombandrazana mankatoa ny fanao hatramin'izay ary mametraka amin'ny toerany ireo olo metsika haja sy voninahitra de nio razana mpanjaka mitondra teto aloha mialohany ny amaranatsika n'ilay etapa amin'ny faharoa tiako raha ohatra ka mety professeur hoe inona marina zany natsona hoe sakalava iza marina izy ohatra ny ahoana ny azontsika maritany an'izao hoe sakalava alohany amaliko an'izay zaho tsy ila sanatria tsy ila vanona mihitsy fa manokatra ny saitsika rehetra sampon'ny eto mahajanga atsika fa ny fankahitesan'andro mitondra fanazavana fotsiny ako io ty fomba ny sakalava zay mitahiry ny singambatan'ny mpitondra teo aloha ka hajainy io tompoiny io de mendrika ihany fanazavana amintsika malagasy eny ny olona ajainao de tompo fiantsoana azy salama tompoko ny olona ajainao misy ansina de mbola tompoko ihany koa ny ataonao ary Andriamanitra andriananahary de mbola tompoko ihany koa amintsika zany rehefa hoe ny mikoezy tompo mety fanajana mpiarabelona io mety fanajana misy asina fa mety koa ny Andriamanitra andriananahary en français izy afa ny respect afa ny vénération afa ny adoration mazavazava koa izy raha izay faharoa
amin'ny tantarany olombelona nisy foana io fianjahana io, nisy foana ny saha ary nisy foana ny fiverenan'olo efa maty a de mbola miverina amin'ny resaka mpiarabelona. Ho antsika kristianina mba manatona anareo ny pasteur na ny mon père de la zao hoe ahoana moa ny voalaza ao amin'ny bokin'ny Samuela voalohany toko 7 mba vakio hatramin'ny farany miresaka an'io mihitsy, miresaka ny fanaovany Samuela efa maty sy ny zanany Saoly. De ohatran'izay koa ny zavatra mavatra mamaky ianareo ohatran'ny ataoko Deutéronomie koa misy an'izay toko 7:20 hatramin'ny 2:20 tsy zava-baovao io amin'ny fiainan'olombelona. Misy moko miteny hoe reo sakalava reo manao zavatra mamoafaty sy nisy eran'izao tontolo zao. Misy fianjahana io, misy fiverenany avelony hery tsy hita maso mipetraka amin'olona, tsy tsika malagasy ihany manao anao, misy aty Afrika, misy hatrany Europe, misy hatrany Asia hitako, misy hatrany Amerika hitako, misy eran'izao tontolo zao. Tiako zany mba zaraina amintsika mba tsy fanomezantsika, tsiny tsika samy mahajanga hoe nenareo tsy izy fa nenay tena izy fa nenay tsy mety fa nenareo tena izy hanika. Na de ampitiavana ny tianao afantarana ny tantarany sakalava de ohatran'ny menamenatra anao matahotahotra anao satria mamalakera tsy misy an'izany mihitsy fa zavatra efa nisy io. Ingavio mpitondra fivavahantsika kristianina na mon père io na pasteur io zao ny lazain'ny professeur Rabesa andao mba ho dinidinina tsy za mihitsy ny ampianatra anareo finoana kristianina fa manopista fotsiny ako hoe mba tsara ho dinihina zany mba hafantaranareo ny fomba mampanao nisy tamin'izao anak'Israely. Ohatran'izay koa ny fametrahana haja tanteraka miaraka amina hasina atao amin'ny singambatana. Diso atsika raha mehitra fa fomba ny sakalava Samirier io diso tanteraka atsika. Tsy laza raha tsy nihitako za mo nianatra atao amin'ny Saint Gabriel mahafantatra tsara ny relique nyreo olo-masina zay apetraka amin'ny toerana misy azy mihitsy amin'ny fotoana katolika. Nandalo teto singambatany Masimbafy Thérèse de Lisieux, Thérèse de l'enfant Jésus de la face. Tsy izy rery miaraka amin'ny babany miaraka ndraiky mamany de nitsenaina ny fomba manetriketrika nitety any Madagasikara nitety eran'izao tontolo zao. Ina mo mahasamby asa sanatriavako tsy mampitombo zavatra tsy mitovy sao de anafotoana ny sasany fa ataotsika akaikiny eo mba ho tazana maso ndray mitopy ny fomba ny sakalava manao dady singambatany mitondra teo aloha zay nametrahany fitokisana tanteraka mpanjaka ary nametrahany fiderana manokana no mbola everenany hajainy androany. Resaka finoana samy manana ny azy ny tsirairay fa ny ataoko zao de resaka scientifique ho antsika rehetrarehetra tsy zavatra tsy nisy eran'izao tontolo zao io fa nisy foana ny kristianina tonga teto efa taraiky be fa nisy finoana nazatra atsika teto tonga teto ny araby mitondra finoana silamo miverina amin'izay am'le fanontaniana hoe ahoana moa zany moa ny sakalava. Asa dinitsika fa rehefa tonga teto Andriamanitra roa efa nisy ponina teto tsy sakalava ny anarany efa nisy managna-dabo teto managna-dabo andabo amin'ny teny arabo saina nankasitrahanyndreo antalaotra reo ireo ponina teto satria nainy fampiraraha taminy sady mividy andevo entiny mivarotra entina aminy entana aminy ary koa ivarotany andevo. Anareo managna-dabo manan-tsaina anareo de nataondreo hoe managna-dabo zay ny ponina teto boila nisy vazimba teto ary nandeha tavarabaratra ataotsika de nisy antambohilava nisy antandrona reo avy any androna zany tsy mety antandrona moa zany tsy mety izy am'izao tam'izany antandrona anarany de reo entre fleuve Mahajamba sy fleuve Laloza antambohilava fa rehefa babo ry zareo ara-miaramila ka ny zanahiny Andriamandiso arivo de ozy Andriamandiso arivo ainareo rehetra reo ko satria efa nankatoa ny cosmogonie anay avy any atsimo zany hoe apetraka amin'ny razana am-panjaka ny fitantanana ny fanjakana ny fahefana sy ny vahoaka de raha mankatoa an'izany ianareo de fa sakalava be tsika jiaby. Zay zany sakalava ara-tantara misy ataloatra amin'io misy arabo amin'io misy mpivarotra be deaibe amin'io misy vazata amin'io re nijanona taty niara nanao
nanao tafika niaraka tamin'Andria Mandiso Arivo, sakalava daholo reo ary zany Andria Andahifotsy zany nge métissé zany Andria Andahifotsy, zay mahatonga azy hoe Andria Andahifotsy, zay ny mponina sakalava omaly zay. Nenen'io ahoana hevitro manokana ty fampisaraiko antsika fa atsika fandresy lahatra raha ilaina manao débat. Raha olona anankiray ka mahafantatra ny tantarany poirany foko sakalava araka ny resantsika tao anatin'ny 2 herinandro zay, ka manaja ny fomba mampanao misy eo amin'ny sakalava, manaja ozy izy ako na manompo am'le fiteny hoe hajaina sy ametrahana asina fa tsy am'le hoe manompo ohatrany manompo Andriamanitra Andrenanary, zay lazaiko hoe tompo daholo reo amitsika, ka mankatoa ary mandray anjara am'izay ezaka atao mba iverena ny asiny reo mitondra teo aloha ka isiny fankatoavana amin'ny mpiarabelona, fandraisana anjara am'izany rehefa tonga ny fanompoam-be mandray anjara. Zay nge nampatanjaka fitondrana sakalava, na mitondra anao fisaorana mindelela vola anao, mitondra anao adidy karazana cotisation, karazana hetra kely, malala an'izany daholo ny tena sakalava, malala an'izany daholo ny tena sakalava. Ho avy ny fanompoam-be, ay moa zany ny anjarako aminazy ty, za tsy mahatondra vola fa za mahatondra omby, ino ataondreo hoe omby magnitsy, omby manitra, aterinao ny omby, manatitra anao vola, ny anakay rangahy tsy afaka tsy manana an'izay fa zay ndeha toka matsabaky, zay no anaran'iny, de samy mandray anjara. Io tsy mila pointage, tsy mila hoe aizany carnenao, fa raha mahatsapa anao fa manaja ny fomba mampanao misy amin'ny tantara sy ny asiny ty tany ty, miainga atsika avy amin'ny tantarany sakalava, de fa sakalava zany ianao, fa tsy hoe araka ny fiheverany sasany azy. Raha tsy manositra tany malandy ianao amin'ny tare ohatra na mirandram-bola anao ka mozongozondoa mianjaka, de tsy sakalava, na ny famadika am'izay ihany koa, ko satria anao sakalava de anao zany de tena manao fanafody mihitsy anao, de tsy zavatra ataonao raha tsy modana fanafody, tsy ohatrizay mihitsy ny fipetrany. Araka ny lazaiko teo finoana kristiana rehefa tonga de izy rahantsika miaina zao, nanomboka tamin'ny taona 1869 teo nandray finoana kristiana tanteraka mpitondra merina Ranaval faharoa miaraka amin'ny vadiny prime ministre an'ilay Harivony, de lasa ohatrany finoana ofisialy, finoana kristiana, tonga commune missionnaire taty aoriana, de ohatrany iny finoana ofisialy, ataontsika entre guillemets ofisialy, fa tsy misy eto Madagasikara na faritra anankiray aza ka niala tamin'ny fomban-drazana. Miara-mahita an'izany atsika omaly sy anio, tsy misy mandevinandro talata ary tsy misy manao fanambadiana amin'ny andro ratsy, zany hoe maka hevitra ny mpanandro maraka ny hevitra ny fiarahamonina nentim-paharazana, malala an'izany daholo mpitondra fivavahana. Ka androany ilazako hoe de omaly zay ny sakalava, anio ny sakalava, de zay lazaiko zay mahafantatra ny tantara ianao ka manaja ny rakitra ara-tantara misy eo, afaka mitonona anao ho sakalava, mandray anjara fa tsy mandesoeso sanatria. Fa raha anao kosa ponina ny mahajanga, dia tsy zavatra fantatrao momba ny tantaranyty tanàna ty, tantarany fitondrana tamin'ny tanàna ty, nipoiran'ny mpanjaka be zao mpanjakatsika eto Guy Hermisy, zay ajaiko fa izy taranaka ny mpanjaka nitondra taloha be misy satria io avy any Andriamatindra Arivo sy Andriamandiso Arivo io, zay ny anajako azy ary tena ajaiko, fantany zany, fantatra ny manan-tany zany, fantatry zareo tandapa io zany, fa petrako amin'ny toerana misy azy ry zareo, zay ny azoko atao, raisiko amin'ny fombany fahendrena malagasy izy. Fa metsaka anie tsika mahajanga miteny fa zay zanaka Majunga, mazamazy zay sakalava, mba hainao fomba ny tany ty, mba nandray anjara ve anao am'izany, ka sao de miaboka anao, ponina ny Majunga anao, tsy laviko zany, za Majunga zany ianao, ewa fa anao tsy afaka mitonona sakalava satria tsy fantatrao ny mombanao, fantatrao momba ny tanàna ty, ary tsy fantatrao ny toerana tokony ametrahana ny haja ara-piarahamonina, ny haja ara-tantara amin'ny ranona sy amin'ny ranona. Sorana vetabe professeur tamin'izay fanazavana netiny zay amin'ny herinandro manaraka atsika tapany fahatelo.
afana kokoa ny adevitra satria hitra be kokoa amin'ny fiarahamony sika manoloana an'izay le masaka lava zay akasatrany anao professeur ary ny rary mbola hitanao amin'ny herin'izay amin'ny herin'izay tompoko mandra-peona daholo eo